Valy miarabantsika rehetra iroso muzika ihany ty a elaela tsy tazana dia miverina kely mikitikitika an'ity raharaha mangy ty a hifampizara kely aminareo a zavatra kely androany hizara kely an'ity hirany Tanora Masina Itosy ty a nataoko remake izy ty a nataoko remake izy ty dia miaraka jerentsika eto a ny ohatrany ahoana ny ato anatin'ny fanaovana anazy ireny a anoronoranareo fotsiny a zay fomba fanaovako azy. Za moa zany mbola tsy tena hoe mahafehy tsy mahay an'ity zavatra ity fa fialamboly nanaovako anazy fialamboly hatreto aloha zany fa ilay izy a tsy dia manam-potoana firy intsony a dia lasa somary natoritory kely a ny hery muzika tato ho ato. Tanora Masina Itosy torotoroko anareo fotsiny hoe inona avy ny plugin tena fampiasako a dia inona ny fomba fanaovako azy. Raha ny tena hoe plugin tena fampiasako zao a dia ty Hypersonic ty tena fampiasako raha ohatra ka hoe batterie dia mampiasa koa an'ireto direct wave reto a ireny moa intégré amin'ny FL Studio a dia contact mampiasa koa direct wave dia ty zao a Korg wave station ireny zany tena fampiasako moa zany arakaraka le hira sy le timbre tadiaviko a no ampiasako an'ireny. Dia ohatr'izao le izy a izy moa zany a remake ny atao a dia zay atratrarana ny manakaikaiky an'ilay original ny tanjony ianotsika ary le izy ela be le fitenenana. Zay zao ny gitara tiako mbola gitara ihany a zay nany amin'ny refrain any amin'ny refrain zay ty any any amin'ny toniny zay nany amin'ny toniny iny. Contact Yamaha PSR S4 S900 zay nampiasako iny. Io mety daholo na gitara any ary nampiasainao fa iny ny timbre misy ato amiko dia iny nampiasaiko. Ty direct wave ty dia ty string ihany ty a feo lafika ireny ny feo lafika nampiasaiko a. Zay ny amin'ny refrain somary mitombo kokoa le énergie dia somary nataoko an'ity string shore Hypersonic tena tsara raha ty Hypersonic ty aloha tena conseilleko. Dia ny gitara nataontsika teo a tiako zao a mbola izy zay zao lany amin'ny intro refrain dia eto somary mifizifusioneko ilay izy a ty ny refrain a ty hodina ty ny nampiasaiko a tamin'le ohatran'ny flute kely iny direct wave ihany izy zay ny feo raha ianotsika amin'ny feo an'iny a dia ty izy ty karazana levana any amin'ny transition reny
Ty indray basy Ibanez. Ibanez ty moa zany fampiasako matetika. Direct wave koa ity. Direct wave. Natsika kely. Ohatr'izay zay ny amin'ny refrain ampio zahay njeo reriray de basy daholo reny ty indray ny flute. Ty le intro ty ty le any amin'ny intro ty. Somary nasikosiko delay kely izy io intégré ato moa zany reto. Toy ny reverb, ty ny chorus de ty ny delay de nampipiko delay kely. Direct wave. De eny manaraka tsika hypersonique. Any amin'ny refrain le tena miakatra any amin'ny farany. Dinina io timbre ampiasaiko io. De mitohy ihany ty le any amin'ny interlude alohan'ny farany angambany izy raha tsy diso ahy. De aton'ny batterie personique. Ty le any amin'ny intro tsy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy. Iny any amin'ny farany asehotsika kely fotsiny angambany so. De iny refrain ampio zahay zay. Ay mbola misy an'ity lead ty any amin'ny farany indrindra ny refrain hypersonique.
Misy tsy mety kely ty a ferintsika reselectionnena izy a tomin'ny electric destroying glame ty no nampiasaintsika. Zany hoe tsy takan'le octave a ovaitsika glame izy teo a. Zay daholo angamba ny anana ampiasaiko tamin'ity a, iny ny farany iny a, araka hainao tsikiry izy ary akay zao izy reny totaly beany a, tsy de misy hoe mixage be takin'inona fa zay. Ety nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy, vahaoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray aminao.
zay nanome an'iny playback ny Tanora Masinito Siny, makasitraka anareo nanaraka hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray, sûr.